fotoana androany ity. Nous remercions Dieu pour ce culte aujourd'hui. Faly be isika satria amin'ity androandroany ity miaraka amintsika eto Jesosy. Nous sommes vraiment dans la joie car Jésus est parmi nous. Mino isika fa izy zavatra ho ataon'Andriamanitra eto androany. Et nous avons foi que Dieu va faire de grandes choses ici. Ivavaka isika ametraka an'ity fotoana ity mba ho tahin'Andriamanitra. Et nous allons prier pour remettre ce culte entre les mains de Dieu. Apetrao ho fonao ny tananao fa ivavaka isika. Mets ta main sur ton cœur car nous allons prier. Mangataka azy zany isika ivavaka avy hatrany. Au nom de Jésus, Père éternel, nous sommes reconnaissants pour ce jour, car encore une fois, tu nous permets d'être dans ta présence. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous donnes encore. Nous sommes reconnaissants pour les aptitudes et ce moment, car nous allons chérir ta présence. Seigneur, tu es parmi nous. Nous avons foi que tu es parmi nous. Et quand tu es présent, tu vas opérer des miracles, tu vas opérer de grandes choses, tu vas toucher des cœurs, tu vas vraiment agir en ce lieu. Que tous ceux qui sont arrivés ici n'en sortent pas tels qu'ils en étaient, mais qu'ils recevront des bénédictions, qu'ils recevront un dépôt venant de toi. Oui, Saint-Esprit, conduis ce culte, conduis tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Conduis la louange, parle à travers ton serviteur. Conduis-nous à travers nos offrandes et nos dîmes. Que tout ce qu'on va faire ici soit agréable à tes yeux, Seigneur. Et à toi seul soit la louange, à toi seul soit la gloire pour l'éternité. Amen. Et nous allons maintenant continuer notre culte. Mais avant cela, je vous salue, vous tous, au nom de Jésus. Nous saluons également les serviteurs de Dieu. Nous sommes contents de servir le Seigneur ensemble. Alléluia! Alléluia! Et on va accueillir le chantre avec acclamation. Alléluia. Tovy mafy ny te-hatananao any tompo a. Dia asainay ianao a hitsangana avy hatrany a. Ndao tsika hitsangana. Alléluia. Faly ianao fa tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra indray amin'ity maraina ity. Amen. Mialohan'izany a dia mialohan'ny hidirantsika amin'ny fiderana dia andao hoe raha tsika mamaky a ny salamo 5:117 a ny anaran'i Jesosy raha tsika mamaky. Lehibe Jehovah ka tokony hoderana indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazany. Amen. Vakintsika amin'ny teny frantsay a. L'Éternel est grand et fort, digne de louange, et sa grandeur est insondable. Amen. Ny Andriamanitra izay topontsika eto amin'izao fitoeran'izao dia Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsy takatry ny saina. Amen. Raha mino an'izany ianao dia efa foany amin'ny lanitra ny tananao fa manompo Andriamanitra lehibe ianao eto androany. Nous servons un Dieu grand et fort. Ndao omena azy ny fiderana tsara indrindra, ny tsara indrindra no entsika. Amena voninahitra tompontsika. Amen. Que tu acclames fort pour ton Dieu. Dans la sezione danza lancia mia cuca.
Kukapnao, Sachilevele Chinokumbo. Yule na tumesima wake wanachia nao. Yele chate maneke. Yerecha me manaka now. Guarecha me anku que una channel. Antoine Sosia, le ulan fruit now. Yuch chamalona now. Tsika voninahitra ny Andriamanitra izay manotrina antsika eto amin'izao fitoeran'izao. Oh Seigneur, à toi soit l'honneur, la gloire, la puissance, la force à celui qui est assis sur le trône. Ianao le ken zavatra rehetra. Androany Jesosy ary mbola manam-pofonay izay dia tonga izay ihany koa le olona tianao indrindra no tonga miankohaka eto anatrehanao, mitsoka anao, manaja anao, mitia anao amin'ny fony rehetra. Seigneur, nous voulons juste avérer ta grandeur en ce lieu, car tu es un Dieu fort et puissant. Nul n'est comme toi. Tu es un Dieu insondable. Andriamanitra tsy takatry ny sainy, tsy hainy teny azavaina ny fahalebiazanao. Androany zay ka hitsaoka anao fotsiny indray eo dia hiondrika eo anatrehan'ny fanatrehanao. Mendrika ny dery ianao, mendrika ny haja ianao, anao ny voninahitra. Lazao hoe mendrika ny dery ianao. Mendrika ny dera sy ny haja. Anandratra ny tanantsika sady lasa. Sandratra ny tananao. Mba ho voninahitra. Mba ho voninahitra. Lazao hoe mendrika ny dery ianao tompo. Mendrika ny dera. Tu es digne de louange. Sy ny haja. Sandratra ny tananao ianao. Mba ho Mbola lazaintsika ihany mendrika ny dery ianao. mendrika ny dera. Izao mifonao zany. Sy ny haja. Sandratra ny tananao.
Lazawe lebeya now. Lebeya now. Magaganya. Sisi azuan nam na tumpo. Sisi azuan na. Amina. Kule lazawe lebeya now. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu règnes en puissance, tu règnes en force. Amina, Amina. Reste fidèle à l'aide sociale. Je t'exalte pour qui tu es. Je t'honore pour qui tu es. S'élève vers toi. Oh Dieu puissant que tu es. Que chaque jour, que chaque instant, jour et nuit, que mon cœur t'exalte pour qui tu es. Namarai nanatuanj narif. Au qui sanja chano tumpo. Ande mancha tsmana paju. Mensch kianon fideran. Mensch kianon fananjatan. Mensch kianon vunaich. Isanandro, okan funay, ilefitseo na tsy amin'ny falebiazanao Tompo. Namaray nanazy. Namaray nazy vokisandratsiana. Lazao zany. Namaray nazy vokisandratsiana. Afaka miranjany ve ianao androany? Namaray nazy vokisandratsiana. Oh misandratsiana. Namaray nazy vokisandratsiana. Mafia, Namaray nazy. Namaray nazy. Oh Dieu, nous t'exaltons. Oh misandratsiana.
Dieu de l'univers. Sois exalté. Leżałe cymisja na efejno tupu. Akpin masnao amin'izao fotoana izao. Garde les yeux fermés en ce moment. Aoka natrika ny seza fiandrianany fahasoavan'Andriamanitra isika rehetra. Prépare-toi à faire face au trône de Dieu et à toute sa puissance maintenant. Ary manana finoana fa ahitan'Andriamanitra miaksanao androany. Et garde la foi que tu vas rencontrer Dieu maintenant. Manana finoana fa hanao zavatra lehibe amintsika eto Andriamanitra androany. Et garde la foi car Dieu va faire de choses merveilleuses pour toi. Amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrina avokoa izay rehetra marary. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison sur les malades. Amin'ny anaran'i Jesosy ho vonjena izay rehetra manana olana. Au nom de Jésus, je proclame le salut pour tous ceux qui ont des problèmes. Amin'ny anaran'i Jesosy homeny fitsarana ny tsirairay avy. Au nom de Jésus, je proclame la paix pour chacun de vous. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tahina ny rehetra tonga eto. Au nom de Jésus, que chacun soit béni ici maintenant. Ho ataon'Andriamanitra avokoa izany rehetra rehetra izany. Et Dieu va faire tout cela pour nous. Minoy ianao. Garde cette foi. Tena minoy ianao. Garde cette foi en toi. Fa tia ianao Andriamanitra. Car Dieu t'aime. Tia ianao Andriamanitra. Dieu t'aime énormément. Amin'izao fotoana izao azy. Et en ce moment, Andeontsika hanamafy ny fahalorantsika tena ho an'ny Tompo. nous allons vraiment certifier cette foi pour Dieu. Lazao amin'Andriamanitra fa hanompo azy hatramin'ny farany ianao. Dis à Dieu que tu vas le servir jusqu'au bout. Lazao amin'Andriamanitra fa tsy emitra izany mihitsy ianao. Dis à Dieu que tu ne vas jamais reculer. Lazao amin'Andriamanitra ihany koa fa hanamasina ny fiainanao ianao mandritsy ny androm-piainanao rehetra. Dis à Dieu que tu vas sanctifier ta vie jusqu'au bout. Sokafa ny vavanao azy. Exprime-toi. Andao hiaraka hivavaka isika Que rehetra. chacun prie dans cette communion. Toizo mivavaka ao azy. Continue à prier. Sokafa ny vavanao amin'izao tsika manao fiara-mivavaka izao. Que chacun s'exprime. Que chacun prie. Ho anareo vaovao tonga eto ambarao izay ao anaty fonao lazao amin'Andriamanitra. Et pour vous qui êtes nouveaux ici, n'ayez pas peur d'exprimer à Dieu ce que vous avez dans le cœur. Manana finoana fahefanam-panaten'Andriamanitra fa ihany ny vavaka rehetra ataontsika. Et garde la foi car Dieu a promis qu'il va écouter toutes les prières. Ho hamarin'Andriamanitra tokoa fa ihany anao izandroany. Et Dieu va certifier sa parole, il va t'écouter aujourd'hui. Ahitan'Andriamanitra miasa ianao hoy ao. Et tu verras Dieu agir merveilleusement. Manginy isika amin'izao fotoana izao. Nous gardons le silence maintenant. Saintsaino ny amin'ny herin'Andriamanitra miasa amin'ity androandroany ity. Garde en tête la puissance de Dieu qui agit maintenant. Ilaina mbalako taminareo teo tena ho ataon'Andriamanitra tokoa.
Ce que je voulais annoncer tout à l'heure, Dieu va le faire Asa maintenant. matahotra ianareo zay marary N'aie pas peur, toi qui es malade, fa hositran'Andriamanitra tokoa ianao. car Dieu va te guérir maintenant. Hositran'Andriamanitra tokoa ianao. Dieu va te guérir Ao maintenant. anaty fotoana tahaka izao no anehoan'Andriamanitra ny heriny manasitrana. Et c'est dans ces moments que Dieu va certifier sa puissance qui guérit. Asa mitanoka ihany koa ianareo zay ao anatin'ny olana farazay mafy. Et pour vous tous qui êtes dans l'affliction, Tsy hitanao namonjy anao Andriamanitra tamin'ny herinandro. Dieu ne t'a pas sauvé encore la semaine dernière, Fa raha mino anao ho ataon'Andriamanitra amin'ny famonjenjany anio. mais si tu le crois, il te délivrera maintenant. Ary ho tahina isika rehetra. Et nous serons bénis. Omena voninahitra Andriamanitra. Que la gloire revienne à notre Dieu. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Amen. Amen. Samiara maka toerantsika Que rehetra. chacun prenne sa place maintenant. Andaontsika mbola hanohy ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira fiderana. Nous allons encore continuer ce culte à travers la louange et l'adoration. Tena aneo hafaliana mihitsy isika ao anatin'izao fampom-piderana izao. Nous allons vraiment exprimer une joie intense durant ce culte. Mino aho fa efa niomana ho amin'izany reto mpidera ireto. Et je sais que le groupe de louange nous réserve quelque chose. Raha tena hidera amin'ity hira anankiroa ity nefa isika Et si nous allons vraiment louer et glorifier Dieu, dia tsy hoe hijery an'reto namany reto fotsiny. ce n'est pas que nous allons voir le Fa spectacle de isika nos mihitsy amis, no hideran'Andriamanitra. mais nous allons vraiment prendre part à Isika cette mihitsy no louange. hanome voninahitra an'Andriamanitra. Nous allons donner la gloire à notre Ka Seigneur. dia mbola raisika reto tarika fiderana reto anetana antsika amin'ny hira mavitibitika. Et accueillons donc le groupe de louange maintenant. Dao azy. Alléluia. Ratsika hitsangana na maraina na atoandro na hariva dia omentsika voninahitra foana Andriamanitra amen amin'ny alalan'ny fiderana. Ataontsika izany io izany a. Ok, anao hidera amin'ny fonao rehetra. Amen.
sikupete Terawam la guitarra, terawam ni musica, terawam bumi katsaran tu musike, amini malane samidera, amini aribe kudrana, unas kurete ukunaja, sia sikupete, amini malane itera au, malane samidera, amini aribe kudrana, unas kurete ukunaja. Sia sikupete, kudrana. Fan, home baba grow, vai fan, slivana pan, hawamni, ifanta kan, toba arni fama, Yanara no, arni fifani, tu pomi santate, tu pomi santate, Dove non c'è ne credana. Tu puoi mi sangiare, tu pomi santate, e one time a mia nana, tu fai sapani sotto tu risale.
Satria efa teka ihany isika tatao mafy be nitehaka ao. Réclame Ometeka fort, faran'izay mafy ho tompontsika. fort envers ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Zay mamakantoerantsika tompoko. Nous prenons notre place. Amin'izao fotoan'izao tsika dia toka amin'ny fotoana hitondrana ny fanatitra. Et nous avançons maintenant au moment où nous allons apporter nos offrandes. Araka ny efa fantatrareo hatramin'ny ela dia manomesa fanatitra amin'ny fonao rehetra. Comme vous le savez depuis longtemps, apportez toutes vos offrandes de tout votre Ary cœur. ataova amin'ny finoana izany fanatitra izany. Et faites-le avec toute votre foi. Satria raha manao an'izany isika dia manao an'izany araka ny teny voalaza amin'ny Baiboly. Puisque si nous le faisons ainsi, nous accomplissons ce qu'annonce la parole de Dieu. Ahoana Jesosy omeo dia mba omena ianareo. Car Jésus a dit, donnez et on vous donnera. Ary raha manome antsika izy dia manome mihoatra noho izay efa nomentsika. Et lorsque nous donnons à Dieu, il nous donnera encore plus que ce que nous avons donné. Ahoana ihany koa hoy ny Baiboly entiny ampahafolokarenanareo. Et la Bible nous dit encore concernant les dîmes, Ary rehefa manefa izany isika dia hosokafan'Andriamanitra ny varavaran'ny lanitra mba hitahina antsika. apportez toute la dîme et j'ouvrirai les écluses des cieux, nous dit Dieu. Tsisy diso ny teny nataon'Andriamanitra. Et la parole de Dieu est certaine et vraie. Ary marin'Andriamanitra hatrany hatrany ny teny nambarana. Et Dieu justifie chaque jour sa parole. Zay no antony matoka manentana antsika rehetra hoe raha anao fanatitra ianao androany dia ataovy amin'ny fonao rehetra. Et c'est pour ça que je vous invite, frères et sœurs, à donner votre offrande de tout votre cœur. Ary arao finoana ihany koa. Et apporter toute la foi qui va avec. Fa izany no lalana hitahin'Andriamanitra antsika. Car c'est le chemin de la bénédiction venant de notre Dieu. Koa dia ho anareo izay nitondra ny mpafolokarena manatona ity anoloana ity fa rehefa avy eo tatazana eny toerana ny fanatitra mahazatra. Et vous donc qui vous êtes préparés, venez apporter toute la dîme devant et les offrandes seront collectées avec. Ao anaty zantsika rehetra dia mbola hiaraka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Et nous allons continuer la louange et l'adoration à travers cela. Mandrositsika tompoko izay tondra ny mpafolokarena azy. Et nous pouvons avancer. Que ton nom soit senti
du lever du soleil. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Acclamons fort pour le Seigneur. Ny filazana zany dia tahaka izao a. Et voici les annonces. Amin'ity herinandro ity alakamisy 14 sy zoma 15 Pour cette semaine, nous avons programme ce jeudi 14 et vendredi 15. fotoan-dehibe eny amin'ny kianjany Larbi. Il y aura une grande chose au stade d'Alarbi. Isy fitoriana filazantsara lehibe ho tanterana eny. Il y aura une croisade d'évangélisation que nous allons tenir là-bas. Noho zany entanina avokoa isika rehetra mba ho tonga eny ny alakamisy zoma zao manomboka amin'ny roa ora. Et je vous invite donc à vous rendre là-bas ce jeudi et ce vendredi, chaque 14 heures. Mino aho fa ny fahasoavana avy amin'ilay mpanompon'Andriamanitra hitoroteny ao dia hifindra aty amintsika. Et je crois vraiment que la bénédiction et l'onction du serviteur de Dieu qui va donner la parole va venir vers nous. Lelan'Andriamanitra nomen'Andriamanitra fahasoavana be mihitsy io mpanompon'Andriamanitra io. Et c'est un homme que Dieu a donné une certaine onction. Ka raha mino teny hotoriana isika dia ho ataon'Andriamanitra aty amintsika zay nataon'Andriamanitra taminy. Et si nous écoutons vraiment son serment, et ce qui va être annoncé va venir chez nous aussi. Dia reny olona zay fa noresantsika mba hoeny dia amin'ity herinandro ity toma izy mba ho avy eny tokoa. Et je vous invite donc aussi à proclamer ça à tous nos voisins, nos frères et sœurs, de se rendre là-bas, Mba hatokantsika ahazo olona marobe ho an'i Jesosy. pour que nous ayons beaucoup de gens qui donnent leur vie à Jésus. Dia manarak'izany aoka ho zava-dehibe amintsika ihany koa ny fatongavana mamonjy an'ilay conférence ataony zoma maraina etsy Palais des Sports. Et je vous invite aussi à venir rejoindre la conférence qui aura lieu au Palais des Sports. Spécial ho an'ny pasteur sy mpiandraikitra moa zany io fotoana io. C'est une conférence spéciale pour les pasteurs et les responsables. Ka mino aho fa isy zavatra ho ataon'Andriamanitra amintsika mpanompon'Andriamanitra amin'io andro io. Et j'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de choses pour nos pasteurs et nos responsables. Mino isika fa hiasa tokoa Andriamanitra. Nous espérons que Dieu va Ka dia certainement andao agir. hiteka faran'izay mafibe Et isika. acclamons donc le Seigneur. Atao mafibe ihany tehaka. Acclamons encore le Seigneur. Halleluja! Alléluia. Halleluja! Alléluia. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra. Que la gloire revienne à Dieu seul. Dia amin'izao fotoana izao indray tsika andre ny tenin'Andriamanitra. Et maintenant, nous allons venir au moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Ho raintsika ampitefantanana ny mpanompon'Andriamanitra zay tondra ny afatra amin'ity marana ity. Et nous recevons avec acclamation le pasteur Émile qui va annoncer la parole de Dieu. Alléluia. 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 Pekarmafy ny feo. Alléluia. Alléluia. Faly miarahaba asika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Nous Tonga vous eto amin'ity saluons toerana ity indray ianao. au nom du Seigneur Jésus, que tu sois arrivé dans cet endroit. Miarahaba ny mpanompon'Andriamanitra apôtre Adolphe sy ny ankohonany a makasitraka tompokony amin'ny sehatra zay afahana mivelatra eto amin'ity toerana ity zany. Nous saluons également l'apôtre Adolphe et toute sa famille. Nous vous remercions pour l'opportunité que nous soyons ici. Miarahaba ihany koa nyreto mpanompon'Andriamanitra be da be a izay manatrika nyty fotoana ity a miara-manompon'Andriamanitra amintsika eto amin'ity toerana ity zany. Nous saluons également tous les serviteurs de Dieu qui assistent au culte ici avec nous. Ny toerana misy fanatrehan'ny apôstôly a dia misy fahagagana mandrakariva. Là où il y a la présence d'un apôtre, il y a un miracle. Noho izany a manana finonintsika fa ho isy fahagagana miseho eto androandry. Alors nous avons la foi qu'il y aura un miracle ici aujourd'hui. Miarahaba ihany koa asika rehetra tonga eto amin'ity toerana ity a minisy matoky afa hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Nous saluons également toutes personnes qui sont venues ici chez la foi que Dieu va agir dans ta vie aujourd'hui. Raha isy ho fahasoavana ho anao
ny fanatrehanao a nyty fotoam-bavaka eto amin'ity toerana ity. Reçois comme une bénédiction pour toi le fait que tu assistes à ce culte aujourd'hui. Satria anao fahagagana eto amin'ity toerana ity indray le Andriamanitra ivavahasika androandry. Parce que Dieu va faire un miracle ici aujourd'hui. Anasitrana ny aretina eto amin'ity toerana ity indray Andriamanitra androandry. Dieu va guérir les maladies ici aujourd'hui. Amany olana misy eo amin'ny fiainasika tsirairay avy eto amin'ity toerana ity indray Andriamanitra androandry. Dieu va résoudre les problèmes de chacun ici aujourd'hui. Raha tena marina aminao zany teny zany dia ndao ity tanàna mafy ao federasika n'Andriamanitra. Si cette parole est vraie pour toi, acclame fort pour le Seigneur. Miarahaba ihany koa an'ireo namana mpanaraka ny fandaharana any amin'izay toerana misy anareo tsirairay avy izany. Je salue également tous ceux qui assistent à ce culte en ligne. Satria sy Andriamanitra ny akaiky ihany Andriamanitra fa Andriamanitra ny lavitra ihany koa dia manana finoana izahay fa hikasika ny fiainanao manokana Andriamanitra izany. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de ceux qui sont près, mais également pour ceux qui sont loin. Alors nous avons la foi que Dieu va aussi agir dans votre vie. Mialohan'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra dia ndao hanondroka ny lohasika dia hiaraka hivavaka isika hametraka ny teny eo am-pialantanan'Andriamanitra izany tompoko. Avant la parole de Dieu, nous allons prier pour remettre ce culte entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce moment où nous allons entendre ta parole. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Ouvre nos cœurs pour recevoir la révélation du ciel. Délie nos oreilles pour entendre clairement ta voix, Seigneur. Et fais taire toute distraction afin que rien ne nous vole la semence que tu vas semer aujourd'hui dans nos vies. Seigneur, que cette prédication ne soit pas seulement des mots, mais une puissance qui restaure, qui guérit et qui libère. Nous déclarons que ce lieu est un terrain fertile. Nous déclarons que ta parole portera du fruit dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. 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 Araka ny efa voalaza tery am-piandohana tsy miova ny Andriamanitra ivavahasika. Comme nous avons déjà dit au début, le Dieu que nous adorons ne change pas. Tsy miova amin'ny tanjony ilay Andriamanitra topoiko sy topoinao. Le Dieu que nous servons ne change pas ses plans. Tanjon'Andriamanitra ny hitondrasika ho any an-danitra. Le plan de Dieu, c'est de nous conduire au ciel. Tanjon'Andriamanitra ihany koa ny ahitanao fiadanana eto ambonin'ny tany. Le plan de Dieu, c'est aussi de t'accorder la paix sur cette terre. Amin'ity ora sy fotoana ity dia manomboka raiso ny fiadanana avy amin'Andriamanitra. À l'heure actuelle, reçois la paix qui vient de Dieu. Manomboka raiso ny fahombiazana avy amin'Andriamanitra. Reçois la bénédiction qui vient de Dieu. Satria sy mitovy amin'ny nidiranao ny ivoanao eto amin'ity toerana ity. Parce que tu ne sortiras pas d'ici comme tu es entré ici. Fa hanamarina ny nambarany amintsika Andriamanitra eto amin'ity toerana ity androandry. Mais Dieu va confirmer sa parole ici aujourd'hui. Ilay Andriamanitra ivavahasika sy miova no hikasika ny fiainanao sy ny fiainako eto amin'ity toerana ity. Le Dieu que nous adorons et qui ne change pas va toucher ta vie et ma vie ici. Fantatra amin'ny olona naterany ny fiainany ray aman-dreny anankiray. Nous reconnaissons à travers des enfants la vie d'un parent. Ho fantatra amin'ny fiainasika ihany koa ny toetra n'Andriamanitra ilay raisika. Nous allons reconnaître à travers nos vies également le caractère de notre Dieu. Noho izany miomana fa hovana anatin'ny raim-pimaso ny fiainanao hifanaraka amin'ny fiainan'Andriamanitra. Alors prépare-toi parce que Dieu va changer ta vie conformément à sa vie. Hanova ny fiainasika anatin'ny raim-pimaso Andriamanitra hifanaraka amin'ny fiainan'ilay Andriamanitra ivavahasika. Dieu va changer notre vie en un instant pour que ce soit conforme à la vie du Dieu que nous adorons. Manomboka amboarina ao anatinao fa ho foanana eo aminao ny ranomaso. Prépare-toi que tes larmes vont être effacées. Ho foanana eo aminao ny tebiteby. Les craintes vont être effacées de toi. Ho foanana eo aminao ny tahotra. Les peurs vont être effacées. Fa manomboka anisaka an'ilay atao hoe fandresena ianao. Mais tu vas recevoir la victoire. Anisaka an'ilay atao hoe fahasalamana ianao. Tu vas recevoir la santé. Manomboka handray an'ilay atao hoe valimbavaka ianao. Tu vas recevoir l'exaucement de tes prières. Satria fotoana izao anehoan'Andriamanitra ny fahasarany. Parce que c'est la saison où Dieu va manifester sa gloire. Mangataka aminao kosa nefa mba tena hiditra tanteraka ao anatin'ny hafatra ampitondran'ny tompo eto amin'ity toerana ity androandry. Et je te demande de bien te concentrer sur le message que Dieu nous donne aujourd'hui. Sainao fa na dia tsy misy mitarika azy ianao aorianan'ity fotoana ity dia hipololotra fisaorana ny vavanao.
sache qu'après ce culte, il y aura beaucoup de reconnaissance dans ta bouche. Satria ny olona anankiray nandray zavatsoa avy amin'Andriamanitra dia sy terenany manao fisaorana eo anatrehany zany. Parce qu'une personne qui reçoit des bienfaits de la part de Dieu, on ne l'oblige pas à remercier. Ny afatra nampitondrana anay eto amin'ity toerana ity dia nomeko ny loha-hevitra manao hoe mandrosoa mikery ianao ry fanahiko. Le message d'aujourd'hui a le thème « Avance avec puissance mon âme ». Maninona moa no nomena an'izany loha-hevitra izany ny afatra hoentina eto amin'ity toerana ity androany. Pourquoi le message d'aujourd'hui a ce thème-ci aujourd'hui? Satria mila mahery ny fanahinao mba hahatonga anao tena olona araky ny sitrapon'Andriamanitra. Parce que ton âme a besoin de force pour que tu sois vraiment conforme à la volonté de Dieu. Raha voareraka ny fanahintsika dia mazava ho azy ho reraka ihany koa ny nofontsika. Si notre âme est fatiguée, notre corps est également fatigué. Mila matanjaka amin'ny ara-panahy isika kristianina mba hampiavaka asika amin'ny olona sy manana an'Andriamanitra. Nous devons être forts spirituellement pour que nous soyons différents de ceux qui n'ont pas Dieu. Sokafa asika amin'ny Baiboly ato amin'ny Mpisara toko 5 ny 9 sy ny 1 izany. Nous allons ouvrir la Bible dans Juge chapitre 5 versets 20 à 21. Mpisara toko 5 ny 9 sy ny 1 Juge chapitre 5 versets 20 à 21. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Avy tany an-danitra ny nisy ady nikitana tamin'ny naleny ny ady tamin'ny Sisera. Izany ny ony kisona ny poka azy izany ony ela dia ny ony kisona mandrosoa mikery anao ry fanahiko. Du haut du ciel, on a combattu. Depuis leur parcours, les étoiles ont combattu contre Sisera. Le torrent du Kison les a entraînés, le torrent des temps anciens, le torrent du Kishon. Mon âme, va de l'avant, sois forte. Averisika hoe mandrosoa mikery anao ry fanahiko. Nous répétons, mon âme, va de l'avant, sois forte. Averina le teny hoe mandrosoa mikery anao ry fanahiko. Répétons encore, mon âme, va de l'avant, sois forte. Misy vehivavy anankiray izay nahita ny fahasoavan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Il y avait une femme qui a vu la grâce de Dieu dans sa fille. Deborah no anarany. Elle s'appelait Déborah. Tao anatin'ny ady mangotraka amin'ny fiainan'ity vehivavy atao hoe Deborah ity no indro Andriamanitra nomba azy ka namahy ny olana nisy teo amin'ny fiainany sy ny firenena misy azy. Cette femme vivait dans un grand combat quand Dieu lui a répondu et a exaucé ses prières par rapport aux problèmes qu'il avait dans son pays. Sy nisy nanery akory izy no nilaza an'le teny manao hoe mandrosoa mikery anao ry fanahiko. Personne ne l'a obligée quand elle a dit, mon âme, va de l'avant, sois forte. Satria tao anatin'ny fandraisan'ny valimbavaka dia nanomboka ny pololotra fisaorana ny vavany ka nanotenen'ny vavany azy dia tahaka ny zavatra sy takatry ny saina akory. Parce que pendant qu'elle remerciait Dieu, la prière est sortie de sa bouche. Elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle a dit par sa bouche. Nefa io teny nalaoko ny vavany io dia filazana zavatra goavana nitarika fandresena teo amin'ny fiainany zany. Mais cette parole qui est sortie de sa bouche est une parole très importante qui a entraîné la victoire dans sa vie. Sapan'ilay vehivavy mpaminany vavy atao hoe Deborah fa ny fandrosoa ny ara-panahiny natonga n'Andriamanitra niesika tao an-danitra ka nampandresy azy tamin'ny ady nisy teo amin'ny fiainany zany. Cette prophétesse qui s'appelait Déborah, c'est grâce à son esprit qu'elle a pu avoir la victoire dans sa vie. Fantatry ilay mpanompo vavin'Andriamanitra atao hoe Deborah ihany koa fa zanak'Andriamanitra izy ka isaky ny miansoaso izy dia mamaly vavaka azy Andriamanitra. Cette prophétesse de Dieu qui s'appelle Déborah savait aussi qu'elle était serviteur de Dieu et qu'à chaque fois qu'elle appelait Dieu, Dieu lui répondait. Ny tao amin'ny fanahy masina isika eto amin'ity toerana ity androany hitan'Andriamanitra io ady misy eo amin'ny fiainanao io fa raha vao manomboka miaso ny anaran'Andriamanitra ianao dia hamaly anao Andriamanitra. Le Saint-Esprit nous invite aujourd'hui qu'il voit le combat qu'il y a dans ta vie et quand tu commences à l'appeler, Dieu va te répondre. Raha sahinao dia mba teneno eo akaikinao io hoe sy ho resy ianao amin'ny fiatinao io. Dis à ton voisin que tu ne seras pas vainqueur perdu dans ton teneno combat. ray ny sasany hoe sy ho resy ianao amin'ny olana misy eo amin'ny fiainanao io. Dis à ton voisin, tu ne seras pas perdu dans cette Satria combat. tonga ato amin'ny tranon'Andriamanitra isika zao. Parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Aoka hitoetra amin'ny toerany mahazanak'Andriamanitra anao ianao. Reste à ta place d'enfant de Dieu. Satria ny zanak'Andriamanitra dia sy ho avelany ho resy na hoviana na hoviana. Parce qu'un enfant de Dieu, Dieu ne le laisse jamais être perdant. Satria ny olona manana toerana zanak'Andriamanitra dia mpandresy mandrakarivo.
Parce que les enfants de Dieu sont toujours victorieux. Andriamanitra sy amelan'ny olony ho resy mandrakarivo. Dieu ne va jamais laisser son peuple dans la défaite. Alléluia. Alléluia. Debora manokana dia nasapany fiainany fa niaraka taminy Andriamanitra ka nampandresy azy tamin'ny ady nisy teo amin'ny fiainany. Déborah personnellement a vraiment vu que Dieu était avec elle et que Dieu lui a donné la victoire dans sa vie. Sapany ihany koa fa niara-panahiny nandroso tamin'ny fanompoana no nitarika nananesika n'Andriamanitra hiady ny adiny. C'est aussi grâce à son esprit qu'elle a pu avancer dans ses combats Ka nahatonga azy nandresy tamin'ny ady natrehany zany. et qu'elle était victorieuse face aux batailles qu'elle a affrontées. Ny zavatra ambaran'ny Baiboly raha lasana bavy, niza olona miankina amin'Andriamanitra dia sy ho resy mandrakarivo. Ce que la Bible dit, c'est que tous ceux qui s'appuient sur Dieu ne seront jamais perdants. Ninona olana sy ady hatrehany zany olona zany raha ny Baiboly no iakinany dia mpandresy izy. Quels que soient les combats de ces personnes, s'ils s'appuient sur la Bible, ils seront toujours victorieux. Satria ny voalazan'ny Baiboly dia ny tenin'Andriamanitra. Parce que la Bible annonce la parole de Dieu. Noho izany miakina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao mba ho mpandresy amin'ny fiainanao. Alors appuie-toi sur la parole de Dieu pour être victorieux dans ta vie. Ndao nge ho zeresika inona moa ny ady nisy na ny olana nisy teo amin'ny fiainan'ity vehivavy atao hoe Debora ity sy ny olona niaraka taminy. Nous allons voir quel était le combat qu'il a fait dans la vie de cette femme appelée Déborah. Andao vakisika amin'ny teny français aloha le mpisara toko faefatra manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo dia rehefa avy eo ho vakiko sy kelikely amin'ny teny malagasy zany. Nous allons lire Juges chapitre 4 versets 1 à 8. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après la mort d'Éhud. L'Éternel les vendit alors à Jabin, le roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Oresh-Goïm. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence depuis 20 ans. À cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, originaire de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor, en emmenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent du Kishon, Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak dit à Déborah, « Si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. » Alléluia. Alléluia. Eto amin'ity tantara ho vakiana ity dia misy tantaran'ilay vehivavy anankiray atao hoe Debora. Dans cette histoire que nous avons lue, c'est l'histoire d'une femme appelée Déborah. Nanana olana izy ireo noho ny zava-nisy teo amin'ny fiainany. Ils avaient un problème à cause de ce qui se passait dans leur vie. Satria nanao izay rasy teo mason'i Jehovah izy ireo dia tezitra tamin'ny Andriamanitra. Parce qu'ils ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu et Dieu était en colère contre eux. Andeo ho vakiko le mpisara toko faefatra teo manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry dia ny hoe ny nampahoriany Jabina ny Israely sy ny namizeny Debora mpaminany vavy azy. Ary ny zanak'Israely nanao izay rasy eo imason'i Jehovah indray. Rehefa maty Eboda. Ary Jehovah nivaritra azy ho eo amin'ny tanan'i Jabina mpanjaka ny Kanana izay nanjaka tany Azora. Ary Sisera izay nonona tao arosetany Zentilisa no komandiny miaramilany. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely fa nananakalesy visy 700 Jabina ary nampahory fatratra ny zanak'Israely 20 taona izy. 4 taona hono napahoriana ny zanak'Israely 20 taona. Ary Debora mpaminany vavy vadiny Lapidota no nisara ny Israely tamin'izany andro zany. Ary izy nipetraka teo ambanin'ny hazo rofian'ny Debora teo anelanelan'ny Rama sy Betela tany amin'ny tany avoan'ny Efraïna.
ary niakatra ho any aminy ny zanak'Israely saraina. Ary Debora naniraka ka niantsony Baraka zanaky Abinona tany Kadesy Naftali ka nanao taminy hoe mosy efa nandidy va Jehovah-Andriamanitry ny Israely nanao hoe mandeha ianaka makanesa any tendrombohitra Tabara ary mitondra iray alindà amin'ny taranaky Neftali sy Zabolona iaraka aminao dia hoentiko eo aminao eo amorony ony Kisona sy Sera komandiny miaramila ny Zabina mba amin'ny kalesiny sy ny vahoakany marobe dia hanolotra azy eo an-tananao ao. Ity tenin'Andriamanitra ity dia manambara sy mampiseho amintsika fa na dia naharitra aza ny adiny olona anankiray rehefa Andriamanitra ny hamonjy azy tafavoaka foana amin'ny fiainany. Cette parole de Dieu nous montre que même si quelqu'un affronte un grand combat, quand c'est Dieu qui le délivre, il s'en sort toujours. Misy tantara somary mampalahelo satria ny zanak'Israely dia nanao izay rasy ny ray teo amin'ilay Andriamanitra izay ivavahany. C'est vraiment malheureux parce que les Israélites ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Rehefa nanao ny rasy teo amin'Andriamanitra izy ireo dia niala tamin'ny Andriamanitra ary voalaza eto fa natolotra Andriamanitra tamin'ny fahavalo 20 taona ny zanak'Israely. Quand ils ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, Dieu était en colère et les a livrés à leurs ennemis pendant 20 ans. Araka ny nambarako tery amboloany tsy miova amin'ny tanjony Andriamanitra. Comme j'ai dit au début, le plan de Dieu ne change pas. Te ampiseho fahasarana amintsika mandrakariva Andriamanitra. Dieu veut nous montrer sa bonté. Te hitondra antsika amin'ny fiainana tena izy. Dieu veut nous conduire dans la véritable vie. Ary ny tanjon'Andriamanitra dia ho hita eo amintsika ny fahasarany rehetra. Et le plan de Dieu, c'est que nous voyons sa gloire en nous. Ny tanjon'Andriamanitra dia nahatonga asika iaina amin'ny fiadanana mandrakariva. Le plan de Dieu, c'est que nous vivions dans la paix. Saingy amin'ny fotoana manao izay rasy eo anatrehan'Andriamanitra ny olona dia miala aminy Andriamanitra. Mais quand quelqu'un fait le mal aux yeux de Dieu, Dieu s'éloigne de lui. Maro ny kristianina amin'izao vaninandro iainasika izao no ohatrany tsy mahita ny tanan'Andriamanitra miasa. Il y a beaucoup de chrétiens actuellement qui ne voient pas que Dieu agit dans leur vie. Maro ny olona milaza fa kristianina nefa mandalo ady mafy sy olana goavana eo amin'ny fiainany tsy mahita ny fahasaran'Andriamanitra. Beaucoup de gens se disent chrétiens et pourtant ils traversent beaucoup d'épreuves et ils ne voient pas la gloire de Dieu dans leur vie. Androany ho anao izay tonga eto amany olana misy eo amin'ny fiainanao io Andriamanitra. Aujourd'hui, pour toi qui es ici, Dieu va résoudre les problèmes qui sont dans ta vie. Manomboka hanapatapaka ny fatorana mamatotra ny fiainanao Andriamanitra. Il va briser toutes les chaînes qui sont dans ta vie. Tsy fantako hoe afrina zao ianao ny aina ny olana saribana io. Je ne sais pas depuis combien de temps tu vis dans ces problèmes difficiles à résoudre. Tsy fantako hoe afrina ianao ny atrika ny eo aretina sy mety sitrana io. Je ne sais pas depuis combien de temps tu affrontes ces maladies incurables. Ny any Debora sy ny olona noentiny teto amin'ity tantara ity 20 taona teo ambany vahoany fahavalony. Pour Déborah et pour son peuple dans cette histoire, ils étaient pendant 20 ans sous l'oppression de leur ennemi. Nefa rehefa nanomboka niasa an'Andriamanitra izy ireo dia nisy vahaolana ny fiainany. Mais quand ils ont commencé à appeler Dieu, il y a eu une solution dans leur vie. Inona moa ny karazana zavatra rasy nataon'izy ireo teo anatrehan'Andriamanitra izay voalaza eto amin'ity tantara ity. Quel est le mal qu'ils ont fait devant Dieu qui est raconté dans cette histoire? Mety tsy ho fizangazangana na lainga sy fitaka ny nisy teto. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'adultère ou de mensonge. Fa vokatry ny tahotra izy ireo amin'ny fiainany dia mety nandeha tamin'ny lalana sy ny fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mais à cause de la peur qu'il y avait dans leur vie, ils ont marché sur un chemin qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Mety noho ny fahasarotam-piainana dia nitady vahaolana tamin'ny Andriamanikafy izy ireo mba hahatonga ny fiainany ho sarasara kokoa noho ny efa nisy. Peut-être parce que la vie est difficile, ils ont adoré d'autres dieux pour chercher des solutions pour résoudre les problèmes dans leur vie. Amin'izao vaninandro iainasika izao satria sarotra ny fiainana. Maro ny olona mitady vahaolana any amin'ireo karazana fanomposampy maro isan-karazany. Actuellement, parce que la vie est difficile, beaucoup de gens cherchent des solutions dans les idoles. Eny fa na dia ny olona milaza ny tena no kristianina aza indraindray dia mety mbola ho voafitaka andeha hitady fiainana sara amin'ny alalan'ny regny mpahita na milaza ny tena no mahay zavatra ireny. Oui, même les personnes qui se disent chrétiens, parfois ils cherchent des solutions et pratiquent la divination.
ny fandehanana amin'ny zavatra tahaka izany dia midika fa manao rasy eo imason'Andriamanitra. Le fait de marcher dans cette manière indique que nous faisons le mal aux yeux de Dieu. Sy visy ny olona mandeha mitady vady dia mangataka vady amin'ireny olona pahita ireny. Il y a des gens qui cherchent des conjoints et ils demandent aux personnes qui pratiquent la divination. Sy visy ihany koa no mitady fanasitranana amin'ireny karazana olona mpanao ody maro isan-karazany ireny. Il y a aussi beaucoup de personnes qui cherchent des guérisons à ces endroits. Izany zavatra izany anefa dia lavo ny tenin'Andriamanitra ary sy ankatoavin'Andriamanitra. Et pourtant, Dieu n'accepte pas ces choses-là. Raha anisan'ny olona efa nandeha tamin'izany ianao tonga eto amin'ity toerana ity, mibeba fa hanafaka anao Andriamanitra. Si tu as déjà fait cela et que tu te trouves ici, repens-toi car Dieu va te délivrer. Amerina ny fiainanao amin'ny fahasarana indray Andriamanitra raha tena mibebaka marina ianao. Dieu va restaurer ta vie si tu te repens vraiment. Ny tian'Andriamanitra ataosika zanak'Andriamanitra dia ny fankatoavana ny didiny sy ny lalàny hamerenany antsika eo amin'ny fiadanana indray. Ce que Dieu veut que ses enfants fassent, c'est que nous obéissons à sa parole pour qu'il nous donne à nouveau la paix. Nosoratana anatin'ny baibolitsika ny tantaran'ireto olona tamin'ny andron'ny Debora ireto hanambarana fa rehefa miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny olona anankiray dia sy momba azy Andriamanitra. L'histoire est écrite ici pour nous indiquer que quand quelqu'un s'éloigne de la volonté de Dieu, Dieu ne lui donne plus sa faveur. Araka nefa nivakisika teo ihany, natanjaka dia natanjaka tokoa ny fahavalo nanao izay ho afany amin'ny tenany fiainan'ny zanak'Israely vokatry ny fialany tamin'Andriamanitra. Nous avons vu ici que l'ennemi était vraiment très puissant face aux Israélites. Nefa eo amin'ny andinin'ny fahatelo, rehefa nanomboka nasiaro an'Andriamanitra ny zanak'Israely dia nisy torolalana nomen'Andriamanitra azy ireo. Mais au verset 3, quand les Israélites ont pensé à Dieu, Dieu leur a donné des directives. Satria hitan'Andriamanitra ny fahoriany dia nanomboka nitodika taminy Andriamanitra amerina indray ny fiadanany. Parce que Dieu a vu ces douleurs et Dieu s'est tourné vers eux pour leur donner la paix. Tiako ny manamafy aminao androany fa sy zakan'ny olona ny fahararian'ny fanandry. J'aimerais te dire aujourd'hui que l'âme ne supporte pas la maladie. Ary matetika eo ny mahalavy ny olona maro satria sy hainy ny mamerina maka ny herin'ny fanahy avy amin'Andriamanitra izay topoiny. Et souvent, beaucoup de personnes sont abattues parce qu'ils n'arrivent pas à voir la force dans leur âme. Mila matanjaka ara-panahy ny kristianina miaraka amin'ilay Andriamanitra topoiny mba hitondra fandresena ho azy zany. Les chrétiens doivent avoir une âme forte pour avoir la victoire. Ary ny zavatra matetika hita ny ara-panahin'ny olona ny eritreretiny fa ho voko azy fa ny nofony ihany no fahanany matetika. Et ce que nous voyons, c'est que les gens pensent que c'est seulement le corps qu'ils doivent nourrir et non pas leur âme. Amerina ny tanjaka ny fanahinao any Andriamanitra. Dieu va donner la force à ton âme. Olona tena matanjaka ara-panahiny ianao. Dieu va donner la force à ton âme. Satria raha vao matanjaka ny fanahinao dia hatanjaka ny nofonao. Parce que si ton âme est forte, ton corps sera aussi fort. Alléluia. 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 Sitrak'Andriamanitra ny hampandresy ny olona. C'est la volonté de Dieu de donner la victoire à son peuple. Eto amin'ity tantara ity dia nanomboka niasoaso an'Andriamanitra ny zanak'Israely. Dans cette histoire, les Israélites ont commencé à invoquer Dieu. Nanomboka nitodika tamin'Andriamanitra ny sain'izy ireo. Ils ont commencé à se tourner vers Dieu. Satria nahasapa fahoriana loatra na amin'ny fampahoriany ny fahavalo azy izy rehetra. Parce qu'ils étaient sous l'oppression de leur ennemi. Alléluia. Alléluia. Ho anao izay hitodika amin'Andriamanitra eto androany anapa-kevitra hitodika amin'Andriamanitra dia andresy ianao. Pour toi qui te tournes vers Dieu aujourd'hui, tu auras la victoire. Raha tena anapa-kevitra ianao hiala amin'ny raha sy fanaonao ka hitodika amin'Andriamanitra dia ho mpandresy ianao. Si tu te décides vraiment à te détourner du mal et à te tourner vers Dieu, tu seras victorieux. Satria sy misy olana mahazanona eo anatrehan'Andriamanitra izany. Parce que Dieu peut résoudre tous les problèmes. Sy misy ady mahazanona eo anoloan'Andriamanitra izany. Dieu peut résoudre tous les combats. Fa izay miaraka amin'Andriamanitra dia mpandresy mandrakariva. Et tous ceux qui sont avec Dieu sont toujours victorieux. Tsy fantako hoe inona ny olana mety atrehanao androany. Je ne sais pas quel est ton problème aujourd'hui. Tsy fantako inona ny ady mety mbola atrehanao androany. Je ne sais pas quel est le combat que tu affrontes aujourd'hui. Tokony andiny tena isika kristianina sao dia nisy zavatra nataosika sy ny fanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ka mahatonga n'Andriamanitra miala amintsika.
Nous devons faire une introspection pour voir s'il y a quelque chose que nous avons fait de mal aux yeux de Dieu et que Dieu s'est éloigné de nous. Tokony andiny tena isika kristianina sao ny tanan'Andriamanitra efa sy momba sika ka ny fahavalo no manjaka eo amin'ny fiainatsika. Nous devons faire une introspection pour voir si ce n'est pas l'ennemi qui règne dans notre vie. Satria raha ity tantara nivaky isika eto amin'ny mpisara ity 20 taona be zao no nanjakany ny fahavalo teo amin'ireto zanakin'Israely. Parce que selon cette histoire que nous avons lue, les ennemis ont régné dans la vie des Israélites pendant 20 ans. Zany hoe raha nisy olona 30 taona nanomboany nanana olana 50 taona izy vao afaka tamin'ny olana. C'est-à-dire que si quelqu'un avait un problème à partir de 30 ans, c'est à 50 ans que son problème est résolu. Mety misy fiainana ihany mba nandehandeha kely tao anatin'ny 20 taona nefa fiainana eo ambany vahoatry ny fahavalo. Peut-être qu'il avait quand même une vie pendant ces 20 ans, mais c'était une vie sous l'oppression de l'ennemi. Mety nianatra ihany ny mpianatra tamin'izany andro zany nefa fianarana eo ambany fatoran'ny fahavalo. Peut-être que les étudiants ont étudié pendant ce temps-là, mais c'était sous l'oppression de l'ennemi. Mety mahazo diplôma ihany ny mpianatra zay nianatra nefa eo ambany vahoan'ny fahavalo ka sy mahita asa mifanaraka amin'ny diplôma zay nananana izy. Peut-être que les étudiants ont étudié, ils ont eu des diplômes, mais ils étaient sous l'oppression de l'ennemi, ils n'ont pas eu de travail conforme à leur diplôme. Mety niditra ao anatina tokantrano ihany koa ny olona ampitaona tokony hiditra ao anatin'ilay tokantrano saingy fiainam-pahoriana ny ao satria eo ambany vahoatry ny fahavalony izy. Peut-être qu'ils ont trouvé aussi un conjoint, mais ils ont vécu dans le conflit parce qu'ils sont sous l'oppression de l'ennemi. Mety mamboly ihany koa ny mpamboly satria 20 taona teo ambany vahoatry ny fahavalo ka na dia misy vokatra azo azy dia sy mifanaraka amin'ny tokony ho izy satria ny fahavalo no manjaka eo amin'ny fiainany. Peut-être qu'ils ont aussi semé, mais comme ils étaient sous l'oppression de l'ennemi, c'est toujours l'ennemi qui régnait dans leur vie. Vaovao mafaly no ambarako anao eto amin'ity toerana ity androandro. Je t'annonce une bonne nouvelle aujourd'hui. Fa raha miaina fiainana tahaka izany ianao tamin'ny lasa hanafaka anao Andriamanitra. Que si tu vivais ainsi auparavant, Dieu va te délivrer. Tena tokony fotoana isehony voninahitr'Andriamanitra amin'ny kristianina zao. C'est vraiment la saison où la gloire de Dieu doit se manifester dans la vie des chrétiens. Handrava ny fatorana misy eo amin'ny fiainasika Andriamanitra. Dieu va briser toutes les chaînes qui sont dans nos vies. So avelan'Andriamanitra hiaina ao anatin'ny fatoran'ny fahavalony kristianina. Dieu ne va pas permettre que les chrétiens vivent sous les chaînes de l'ennemi. Ok zay ny niainanao tamin'ny fiainana sy mety mitsotra mihitsy. Ça suffit de vivre dans une vie qui est loin de Dieu. Fa tena hiaina amin'ny fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay ianao. Mais tu vas vraiment vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Inona moa ny zavatra nataon'izy ireo tamin'izany? Qu'est-ce que ces personnes ont fait à cette époque? Nanomboka niaso an'Andriamanitra izy ireo ary nitodika tamin'Andriamanitra ny amin'ny fiainany rehetra. Ils ont commencé à invoquer Dieu et ils se sont tournés vers Dieu concernant leur vie. Nisy an'ilay mpaminany vavin'Andriamanitra atao hoe Debora, io no notodian'izy ireo hitarika azy amin'ny fitodiana amin'Andriamanitra. Ils se sont tournés vers la prophétesse de Dieu appelée Déborah pour qu'elle les guide vers Dieu. Io vehivavy io ihany koa ny napasia ay moa misy tenin'Andriamanitra efa nilazaina tamin'izy ireo fa hiakatra amin'ny toerana avo mba hitondra fandresena ho an'ny fiainan'izy ireo. C'est aussi cette femme qui les a rappelés qu'il avait déjà une parole qui leur a été donnée, qu'ils vont recevoir la victoire. Tonga eto anatrehanao izahay apasiahanao fa misy tenin'Andriamanitra mitondra fanavotana hanafaka anao Andriamanitra. Nous sommes devant toi aujourd'hui pour te rappeler qu'il y a une parole de Dieu qui te donne la victoire. Raha isopinono zao teny zao hanafaka anao Andriamanitra. Reçois avec foi cette Tafatanana parole. mafy ho an'ny tompo Dieu va te raha délivrer. sitrakao zany. Acclame fort pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Hitan'Andriamanitra io adinao io. Dieu voit ton combat. Hitan'Andriamanitra io olana misy eo amin'ny fiainanao io. Dieu voit les difficultés qui sont dans ta vie. Hitan'Andriamanitra ny ranomaso lasaka ho malindry. Dieu voit tes larmes que tu as versées. Hitan'Andriamanitra ny tahotra sy orory ny ainanao ho malindry. Dieu voit les peurs et les craintes que tu as vécues hier. Teneno ny tenanao hoe fotoana andreseko zao. Dis-toi à toi-même que c'est Avereny le any moment de fotoana ma victoire. andreseko zao. C'est le moment de ma victoire. Avereny any fotoana andreseko C'est le zao. moment de ma victoire. Tsy amela ho resy Andriamanitra io.
Dieu ne va pas te laisser Tsy dans la amela ho défaite. resy ny Andriamanitra. Dieu ne va pas me laisser dans Tsy la amela ny défaite. fiainako ho rava ny Andriamanitra. Dieu ne va pas me laisser dans Tsy la amela ny défaite. fiainako ho potika ny Andriamanitra. Dieu ne va pas laisser ma vie Izy détruite. no mampandresy ahy. C'est lui qui me donne la Izy no victoire. mamaha ny fatorana misy ao amiko. C'est lui qui brise mes Izy no chaînes. mamaha ny fahareseko. C'est lui qui me Ka dia donne la apitrahany victoire. lapan'ny fandresena. Reçois la victoire. Alléluia. Teneny kely eo akaikinao oka izay ny ranomasonao hoe. Dis à ton voisin, essuie tes larmes. Alléluia. Alléluia. Eto ilay Andriamanitra ivavasika. Le Dieu que nous adorons est ici. Maro ny fahavalo amin'ny tazana asika eny lavitra eny. Il y a beaucoup d'ennemis qui nous regardent de loin. Fantatry ny fahavalo ihany koa fa mety mbola misy fatotra ny fiainasika omaly. L'ennemi sait aussi qu'il y a peut-être des chaînes dans notre vie hier. Fa izy ihany koa ny ahita ny fandresesika. Mais c'est lui qui nous donne, qui va Izy ihany voir. koa ny ahita ny fisandratasika. Il va voir notre victoire. Izy ihany koa ny ahita ny tanan'Andriamanitra miaraka amintsika. Il va voir la main de Dieu agir dans nos Alléluia. vies. Alléluia. Ny vahoaka no entiny Débora dia nisy firenena hafa nitazana azy. Le peuple de Déborah, d'autres peuples les ont regardés. Ary ny firenena hafa dia saika niteny hoe angasy zanak'Israely omban'Andriamanitra io. Et ces autres peuples pensaient que Dieu n'allait pas intervenir. Fa maninona nefa fotoana lava be 20 taona sy mety misy mangirana misy ny fiainany. Ils se disaient que ça fait depuis très longtemps, depuis 20 ans, qu'ils ne voyaient pas la lumière dans leur vie. Fa tamin'ny fotoana nitodika tamin'Andriamanitra izy ireo, iny fa mivà ny olana, Mais quand ils se sont tournés vers Dieu, iny fa nandositra azy ny olana. le problème était résolu. Ary ny firenena nitazana teo aloha dia mbola nahita ny fisandratany ihany koa. Et les autres peuples ont vu leur victoire. Ahita ny fisandratanao ny mpiarabelona aminao. Dieu va voir ton élévation. Ahita ny fisandratanao io akaikinao io. Ton voisin va voir ton élévation. Ahita ny fandresenao ny fianakavianao. Ta famille va voir ta victoire. Ahita ny fandresenao ny mpiray monina aminao. Tes voisins vont voir ta victoire. Ohatrany misy te-tanana te-hipoaka be ao fa sy mety mipoaka. Acclame fort pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Hifaly amin'izay ny zanak'Andriamanitra. Les enfants de Dieu seront dans la joie. Amen. Amen. Andriamanitra sy amela sika ho resy zany raha lasa nabavy. Dieu ne va jamais nous laisser dans la défaite, bien-aimés. Hain'Andriamanitra ny nandrava ny tanàna na ny firenena no entiny Débora tao anatin'ny adiny. Dieu savait donner la victoire à Déborah dans leur combat. Hain'Andriamanitra ny nandevona n'io firenena io sy ho hita teto ambonin'ny tany intsony. Dieu était capable de détruire le peuple ennemi et qu'on ne les a plus vus sur la Satria terre. firenena efa nanao izay rasy teo io masony io. Parce que c'est un peuple qui a fait le mal aux yeux de Dieu. Saingy noho ny amin'ny famindrapony dia sy nylevony ny firenena nisy an'i Débora. Mais grâce à sa miséricorde, il n'a pas détruit le peuple où se trouvait Déborah. Fa namin'ny rano fo kosa mba hanehoana ny fahalebiazany. Mais il lui a pardonné pour manifester sa grandeur. Namin'ny rano fo kosa mba hanehoana ny fahasarany. Il lui a pardonné pour manifester sa bonté. Sy naringana tao anatin'ny ady ianao. Dieu ne te laisse pas dans la défaite. Sy mbola naringana tao anatin'iny olana iny ianao. Dieu ne te laisse pas dans la défaite face à Sy tes mbola combats. novonoana tao anatin'iny aretina iny ianao. Dieu ne te laisse pas dans tes maladies. Satria amindra fo aminao Andriamanitra. Parce que Dieu va te pardonner. Amindra fo amin'io akaikinao io Dieu va Andriamanitra. pardonner à ton voisin. Amindra fo amin'io alohanao io Dieu Andriamanitra. va pardonner à celui qui Hey, est amindra devant fo toi. amin'ny vatinao Andriamanitra. Dieu va pardonner à ton Amindra conjoint. fo amin'ny zanakao Dieu Andriamanitra. va pardonner à tes enfants. Dia mbola natao velona aina ianareo ankehitriny. Dieu te donne encore la vie aujourd'hui. Raha isamponoana fahampandresensika Andriamanitra. Reçois avec foi que Dieu te donne la victoire. Alléluia. Alléluia. Ilay diplôme azonao tao anatin'ny ady iny ho azonao amin'izay ny tena saza azy. Le diplôme que tu as eu auparavant, tu le recevras vraiment maintenant. Ilay fitahina ny menanao tao anatin'ny ady iny na dia kely aza ny azo homenanao amin'izay ny sazanao. Les bénédictions que tu as reçues dans le combat, tu le recevras pleinement aujourd'hui. Fa maninona Andriamanitra ny nampandroso ihany ny fianarana nataonao nefa ao anatin'ny ady ianao satria amin'ny fotoana maliana vavaka anao homenanao valiny. Pourquoi est-ce que tu étais dans le combat? Parce que quand Dieu va exaucer tes prières, il va donner la réponse à tes problèmes. Maro ny olona niezaka niavitra tamin'ny herin'ny tenany tao anatin'ny ady. Mbola sy maty izy mandraka ankehitriny homenanao amin'izay ny vokatry ny herinao sy ny ezakao.
Beaucoup de gens ont fait beaucoup d'efforts par leur propre force et maintenant Dieu te donne ce que tu mérites. Tsy manaresika zany Andriamanitsika. Dieu ne nous abandonne pas. Tsy amelana ho resy zany ny Andriamanitra hoe. Dieu ne va pas te laisser dans la défaite. Alléluia. Alléluia. Rehefa nanomboka niansoanso an'Andriamanitra ny zanak'Israely, indro Andriamanitra fa namaly vavaka azy. Quand les Israélites ont commencé à invoquer Dieu, Dieu a exaucé leurs prières. Fa nanome toromarika nefa Andriamanitra miakara amin'ny toerana avo fa eo no atolotra anao ny fahavalonao. Mais Dieu a donné une directive que monter sur les hauteurs parce que ton ennemi sera livré dans tes mains. Manome toromarika Andriamanitra satria zato etra ny Debora farany raha olona makatoy izy ireo na tsia. Dieu a donné une directive parce qu'il voulait les éprouver s'ils obéissent à leur parole, à sa parole ou pas. Androany koa Andriamanitra manome toromarika, topoiny Andriamanitra ivavahanao fa ho mpandresy ianao. Aujourd'hui, Dieu aussi te donne une directive. Sers Dieu et tu seras victorieux. Ampitomboiny ara-panahinao fa ho mpandresy ianao. Augmente ta vie spirituelle et tu seras victorieux. Fa haniny ny fanahinao fa ho mpandresy ianao. Nourris ton âme et tu seras victorieux. Amin'ny alalan'ny vavaka dia manomboka hatanjaka ny ara-panahitsika. À travers la prière, notre âme sera fortifiée. Ary rehefa matanjaka io ara-panahitsika io, ho mpandresy sika raha lasa anabavy. Et quand notre âme est fortifiée, nous serons victorieux. Aza manaiky ho ampitahory ny zava-misy ankehitriny fa aoka hitombo ny ara-panahy fa mpandresy sika miaraka amin'Andriamanitra. N'accepte pas que les situations actuelles te fassent peur, mais augmente ta foi et ton esprit et nous serons victorieux. Satria ny fahavalo dia manana ny fomba fiadiny hahareraka ny ara-panahiny olona ka hatonga azy tena ho resy. Parce que l'ennemi veut toujours donner une fatigue spirituelle au peuple de Dieu pour qu'il soit dans la défaite. Raha matanjaka ny ara-panahinao, mpandresy ianao. Si tu es fort spirituellement, tu es victorieux. Alléluia. Alléluia. Tao sika hiditra amin'ny tokony atao amin'izao fotoana izao. Isaia 5:5 Nous allons maintenant lire Ésaïe chapitre 55, verset 6. Isaia 5:5 Ésaïe chapitre 55, verset 6. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Mitadiavany Jehova dia ny mbola hita izy, miansoa azy dia ny mbola akaiky izy. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Mitadiava an Jehova Recherchez l'Éternel dia ny mbola hita izy. pendant qu'il se laisse trouver. Izay rehetra mitady an'Andriamanitra amin'ny fony manontolo dia ahita azy. Tous ceux qui recherchent Dieu de tout leur cœur vont le trouver. Ok zay ny nandehananao tamin'ny herin'ny tenanao. Ne marche plus selon tes propres efforts. Ok zay ny adivanao tamin'ny fahavalo io tamin'ny herin'ny tenanao. Ne combats plus l'ennemi par tes propres forces. Ok zay ny fitadiavanao vahaolana tamin'ny fahatakaran'ny sainao. Ne cherche plus les solutions à tes problèmes selon tes propres efforts. Fa manomboka androany dao tena hitady an'Andriamanitra isika. Mais à partir d'aujourd'hui, cherchons vraiment Dieu. Hoeto eo amin'Andriamanitra io adinao sy olana misy eo amin'ny fiainanao io. Présente tes combats devant Dieu. Akino aminy zay rehetra mombanao. Donne-lui tout ce qui te concerne. Tadiavo izy dia ny mbola hita. Recherchez-le pendant qu'il se trouve. Araka voalazan'ny Baiboly maro nefa nitady ary zay tena nitady dia nahita azy tokoa. La Bible dit que plusieurs personnes ont cherché Dieu et ceux qui ont cherché l'ont trouvé. Raha mitady azy ianao androany, ahita azy ianao. Si tu le cherches aujourd'hui, tu vas le trouver. Raha tena mitady azy amin'ny fonao rehetra ianao androany, ho hitanao Andriamanitra. Si tu le cherches de tout ton cœur aujourd'hui, tu vas trouver Dieu. Manomboka ho raisiny an-tanana io aditsika io. Il va prendre en main ta vie. Ho raisiny an-tanana io olana misy eo amin'ny fiainantsika io. Il va prendre en main les problèmes qui sont dans ta vie. Manomboka hiditra ny sehatra amin'ny aditsika Andriamanitra. Dieu va intervenir dans nos vies. Ansoa izy dia ny mbola akaiky. Invoquez-le tant qu'il est prêt. Maro ny olona mivavaka amin'izao vaninandro eny asika zao efa tsy misy feo intsony. Il y a beaucoup de gens qui prient actuellement et qui n'appellent pas. Tsy samy ansoanso intsony. Ils n'osent plus appeler. Tahaka ny hoe misy olona mampitahotra hoe aza miteny mafy. Comme si quelqu'un leur fait peur que ne parlez pas fort. Nefa voalaza ny tenin'Andriamanitra ny vakisika teo no nanomboka ny ansoanso an'Andriamanitra ary Debora. Alors que la parole de Dieu que nous avons lue tout à l'heure a dit que quand Déborah a appelé Dieu, Raha mianso azy ianao dia ho valiana ianao androany.
Si tu appelles Dieu, il te répondra aujourd'hui. raha miantso azy ianao dia ho azonao ny valim-bavaka ao androandry. Si tu l'appelles aujourd'hui, tu recevras la réponse à tes prières. Ao anatin'ny fiantsosonan'Andriamanitra ny valim-bavaka antsika raha lasana vavy. Quand nous appelons Dieu, il y a l'exaucement de nos prières, bien-aimés. Satria ny fiantsonan'Andriamanitra dia hanehoana finoana. Parce que quand nous appelons Dieu, nous manifestons notre foi. Ny fiantsoasosika an'Andriamanitra dia manesika ny finoana ao anatsika. Quand nous appelons Dieu, nous manifestons la foi qui est en nous. Aisika sara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 7:17. Nous connaissons la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 33, verset 3. Izay na dia ny sy kristianina aza dia mahay azy ihany koa. Même ceux qui ne sont pas chrétiens connaissent cette parole. Inona no ambaran'izany teny izany? Qu'est-ce que cette parole dit? Antsoa iaho i Jehova dia ho valiko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sarim-patarina izay tsy fantatrao. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Zanaka no nametrahan'Andriamanitra ny toerana misy asika. Dieu nous a établis comme ses enfants. Sy ny tanisan'ny fahotasika lasa Andriamanitra. Dieu ne compte pas nos péchés, Fa nanangana asika kosa ho zanany. mais il nous a adoptés comme ses enfants. Raha zanaka isika dia mendrika raha omena fitahiana avy amin'ny ray aman-drenitsika. Si nous sommes les enfants, nous méritons de recevoir les bénédictions de nos parents. Raha tena zanaka tokoa ny toerana misy asika dia mendrika ny handray ny zava-soa avy amin'Andriamanitra ray isika. Si nous sommes vraiment ces enfants, nous méritons de recevoir les bienfaits qui viennent de notre Père. Raha sapanao sy mety mandray an'ilay fahasarana avy amin'Andriamanitra ianao, ansoa izy fa hamaly anao. Si tu as l'impression de ne pas recevoir les bienfaits de Dieu, invoque-le et il te répondra. Sa iny miantso an'Andriamanitra ray isika fa izy no hamany olana misy eo amin'ny fiainantsika io. Ose appeler notre Père qui est notre Dieu, car c'est lui qui va résoudre nos problèmes. Fa maninona moa ny kristianina no samy miantso an'Andriamanitra ho rainy? Pourquoi les chrétiens n'osent pas appeler Dieu comme leur Père? Sy izy no sy te hiantso fa misy saka anao matoa izy sy afaka miantso. C'est lui qui ne veut pas appeler parce qu'il y a un obstacle s'il ne veut pas appeler. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny manao hoe ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ka dia tsy mihaino izy. La parole de Dieu dit que c'est vos fautes qui vous séparent de Dieu et il ne vous écoute pas. Tokony handray fanapahan-kevitra isika hiala amin'ny fahotana. Nous devons prendre la décision de nous éloigner des péchés. Tokony handray fanapahan-kevitra isika hiala amin'ny zavatra sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Nous devons prendre la décision de nous éloigner de ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Mety mbola misy endrika fanimposampy ao amin'ny tokantrano misy ianao. Sa ianao manala an'izany ao mba hatonga n'Andriamanitra ho hitanao. Peut-être que tu pratiques encore l'idolâtrie et c'est pour ça que Dieu s'éloigne de toi. Mety mbola misy endrika zavatra mitarika finoana nefa sy finoanan'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika. Esory zany fa hahita n'Andriamanitra ianao. Peut-être qu'il y a encore quelque chose dans ta vie qui ne manifeste pas ta foi en Dieu. Enlève cela et tu verras Dieu agir. Mety mbola misy endrika fanimpona izay nilovana tamin'ny razambe eo amin'ny fiainantsika. Esory zany rehefa sy fanimpona an'Andriamanitra fa hahita n'Andriamanitra miasa ianao. Peut-être que tu sers encore d'autres dieux qui viennent de tes ancêtres. Enlève cela de ta vie et tu verras que Dieu va agir. Satria Andriamanitra saro-piarony aminy Andriamanitra. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Te hita ianao anefa izy androany. Mais il veut te bénir aujourd'hui. Te hitondra ny fiainasika amin'ny fandresena anefa izy androany. Mais il veut nous conduire dans la victoire aujourd'hui. Te hitondra ny fiainasika amin'ny vahaolana anefa izy androany. Mais il veut nous donner la solution aujourd'hui. Raha tena miantsoantso azy isika dia hampandresy asika Andriamanitra. Si nous l'invoquons vraiment, Dieu va nous donner la victoire. Raha tena miantso ny anarana isika dia hampandresy asika Andriamanitra. Si nous appelons son nom, Dieu va nous donner la victoire. Akopio anatin'ny fotoana fohy masonao zao. Ferme tes yeux Avereny maintenant zao tony-bavaka apetraky ny Tompo ato anatinay. et répète ces prières après moi. Jehova o ianao no Andriamanitray. Seigneur Dieu, c'est toi qui es notre Dieu. Jesosy o ianao no tomponay. Jésus, c'est toi notre Seigneur. Fanahy masina o ianao no mpitaridalana anay. Saint-Esprit, c'est toi qui nous guides. Manafaha anay amin'ny fatoran'ilay ratsy. Délivre-nous des chaînes du mal. Mamizay anay amin'ny ady misy eo amin'ny fiainanay. Délivre-nous de nos combats. Manasitrana anay amin'ny aretina misy eo amin'ny fiainanay. Guéris-nous de toutes les maladies. Tompo o indreto izahay miantso ny anaranao.
Seigneur, nous appelons ton nom satria ianao no Andriamanitra ay, parce que c'est toi qui es notre Dieu. satria ianao le mpamozy anay, C'est toi notre sauveur. tsy manana nizaniza afa-sy anao izahay. Nous n'avons personne d'autre que toi. Indreto izahay manantona anao amin'ny fonay rehetra. Nous sommes devant toi de tout notre cœur. Ity ilay fotoana andraisanay valimbavaka avy aminao. Aujourd'hui, nous recevons la réponse à nos prières. Midira sehatra amin'ny fiainanay Andriamanitra. Interviens dans notre vie, ô Dieu. Midira sehatra amin'ny fiainanay Andriamanitra. Interviens dans notre vie, ô Dieu. Amboleo fifaliana ny ato anatinay. Donne-nous de la joie intérieure. Amboleo fahombiazana ny ato anatinay. Donne-nous la réussite. Anova ny fiainanay ianao. Tu vas changer notre vie. Misaotra Jesosy io. Merci, Jésus. Amen. Amen. Hebreo toko faha 12 andininy fahenina. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hebreo toko faha 12 andininy fahenina. Hébreux chapitre 11, verset 6. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Fa raha sy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa amin'izay mazoto mitady azy. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Tsy maintsy manam-pinoana isika kristianina. Nous devons avoir la foi, nous qui sommes chrétiens. Mino fa Andriamanitra no miantso anao hamonjy ny fiainanao izy. Et la foi que Dieu t'appelle et qu'il va te délivrer. Mino fa navahany tao anatin'ny maro ianao ka napetrany tamin'izao sehatra ny fanimpona izao hita ny fiainanao izy. Et la foi qu'il t'a mis à part et qu'il t'a mis ici parce qu'il va bénir ta vie. Mino fa hamany olana misy eo amin'ny fiainanao io izy. Et la foi qu'il va résoudre les problèmes qui sont dans ta vie. Mazotoa hatrany mihaino toritenina fampianarana avy amin'Andriamanitra. Écoute toujours les prédications et les leçons qui viennent de Dieu. Satria ny finoana ao anatsika dia azo avy amin'ny alalan'ny toriteny. Parce que la foi vient des prédications. Alléluia. Alléluia. Eto amin'ity toerana ity androany raha mino ianao dia hiditra sehatra amin'ny fiainanao Andriamanitra. Dans ce lieu aujourd'hui, si tu as la foi, Dieu va intervenir dans ta vie. Aoka tena ino ianao fa hitan'Andriamanitra io olana sy ady misy eo amin'ny fiainanao io. Et vraiment, la foi que Dieu voit les combats et les problèmes qui sont dans ta vie. Ary eo ampelantanany zany no ny antsoantso izay nataonao teto amin'ity toerana ity. Et c'est déjà entre ses mains parce que tu l'as invoqué dans ce lieu. Amokanao ho mpandresy Andriamanitra. Dieu va te faire sortir victorieux. Amokanao amin'ny vahaolana mahatretrika izy. Dieu va te donner de grandes solutions à tes problèmes. Anasisana n'io aretina io izy. Il va guérir ces maladies Satria ny antsoantsonao no nandrasany. parce que tu l'as invoqué. Satria ny antsoantsonao no nandrasany hatramin'izay. Parce qu'il attendait que tu l'invoques depuis toujours. Manana finoana fa hamany olana misy eo amin'ny fiainasika Andriamanitra. Et la foi que Dieu va résoudre les problèmes dans nos vies. Romanina toko 12:12 Romains chapitre 12, verset 2. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Ary aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amataranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao. Ne vous conformez pas au monde actuel. Izao tontolo zao dia miezaka mamaha ny olana ny amin'ny saim-patany sy ny fahalalany ary ny fahatakarany. Le monde actuel essaie de résoudre leurs problèmes avec leur logique humaine. Izao tontolo zao ihany koa nefa dia mandefa feo mba hahatonga ny kristianina hanaraka ny fanaony amin'ny famahana olana eo amin'ny fiainany. Et le monde actuel essaie aussi d'influencer les chrétiens pour qu'ils résolvent leurs problèmes à leur manière. Androany Andriamanitra dia hanavaka ny olona manompo azy. Mais aujourd'hui, Dieu veut distinguer les personnes qui le servent. Ary mampianatra asika ihany koa sy hanaraka ny fanaony zao tontolo zao. Et il nous enseigne à ne pas nous conformer au monde actuel. Na dia samy manana olana aza ny manompo sy ny tsy manompo, manavaka ny olona manompo Andriamanitra. Même si nous avons tous des problèmes, ceux qui servent et ceux qui ne servent pas, Dieu distingue ceux qui servent. Saro-piaro amin'ny fiainan'ny olona nofidiny Andriamanitra. Dieu est jaloux concernant la vie des personnes qu'il a choisies. Noho izany tandremo sao hanaraka amin'ny fanaony zao tontolo zao isika. Alors faites attention de ne pas vous conformer au monde actuel.
ny vahaolana misy eo aminao sy vahaolana ho azy. La solution qu'il y a en toi n'est pas la solution pour eux. Ny vahaolana eo aminy sy vahaolana amin'ny aminao. La solution qui sont en eux n'est pas la solution pour toi. Fa ny amintsika dia ao amin'Andriamanitra ny vahaolana. Mais pour nous, la solution est en Dieu. Ato amin'ny Jesosy ny vahaolana. La solution est en Jésus. Ary hanavaka anao amin'izany fanompoana ho zany Andriamanitra. Dieu va te distinguer. Hiditra sehatra amin'ny fiainanao amin'izany fanompoana ho zany Andriamanitra. Dieu va intervenir dans ta vie. Miova amin'ny fanaovozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Afin de discerner la volonté de Dieu. Zay ny natonga an'ilay vehivavy atao hoe Deborah natafatenan'ilay teny manao hoe mandrosoa mikery ianao ry fanahiko. C'est pourquoi la femme appelée Déborah a dit, avance avec puissance mon âme. Satria sapany fa ny fanahy miaraka amin'Andriamanitra matanjaka sy mahery. Parce qu'elle savait que l'âme qui est attachée à Dieu est forte et puissante. Ary rehefa mahery ny ara-panahy dia raha vao azy ny olana ranofo. Et quand tu es fort spirituellement, les problèmes physiques sont résolus. Ampatanjaka ny ara-panahinao Andriamanitra. Dieu va fortifier ton âme. Raha mahasapareraka ny ara-panahinao manomboka miansoansoa androandry, Tompo atanzaho ny ara-panahiko. Si tu sens que ton âme est fatiguée, invoque Dieu aujourd'hui puis Satria ao il te ambadika donne de la mitanjaka force. ara-panahy misy vahaolana, Parce que quand ton âme est forte, il y a une solution. misy fanasitranana, Il y a la guérison, misy fitahiana, il y a la bénédiction, misy fahombiazana. il y a la réussite. Ary azo antoka ny fiainana aoriana dia ho any an-danitra. Et c'est assuré que nous allons vivre au ciel. Alléluia. Alléluia. Dia vao faranana ny fitondrana ny hafatra. Je clôture ce message. Vakisika ny Jakoba toko voalohany andininy faharoa amby roapolo. Nous allons lire Jacques chapitre 1, verset 22. Jakoba toko voalohany ny andininy faharoa amby roapolo. Jacques chapitre 1, verset 22. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Fa aoka ho mpakatao ny teny ianareo fa aza piainy fotsiny ihany ka hamitaka ny tenanareo. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ny olona rehetra makatao ny tenin'Andriamanitra dia azo antoka ny fandreseny. Tous ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu reçoivent la victoire. Ny olona rehetra makatao izay voalaza ny tenin'Andriamanitra dia efa misy fandresena sahady voahomana ho azy. Pour tous ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, il y a déjà une victoire qui est préparée d'avance pour eux. Noho izany ankatoavy izay lazainy tenin'Andriamanitra aminao fa ho mpandresy ianao. Alors mettez en pratique la parole de Dieu car vous seriez victorieux. Ho vahana ny fatorana misy eo amin'ny fiainanao. Les chaînes qui sont dans ta vie seront brisées. Ho esorana ny aretina sy olana eo amin'ny fiainantsika. Les maladies et les problèmes seront effacés de nos vies. Ary manomboka ho apetraka amin'ny toeram-pandresena isika. Et nous allons être placés à la place de la victoire. Ankatoavy izay lazainy tenin'Andriamanitra. Mettez en pratique la parole de Dieu. Sainy fa ity teny ity dia misy teny mampieritreritra eo amin'ny tapany be. Méditez que cette parole, il y a une parole très importante dans la Izay deuxième milaza partie. manao hoe mamitaka ny tenany ny olona miaino nefa tsy makatò. Cette parole dit que ceux qui écoutent mais qui ne mettent pas en pratique se trompent eux-mêmes par de faux raisonnements. Zany hoe fifaliana ho an'ny fahavalo mahita ny kristianina anankiray mandre tenin'Andriamanitra nefa tsy makatò izany. C'est-à-dire que c'est une joie pour l'ennemi de voir un chrétien qui écoute la parole de Dieu et qui ne met pas en pratique. Satria na dia ny aino aza izy dia mbola nanany fahavalo fahefana raha tsy makatò ny tenin'Andriamanitra. Parce que même s'il écoute, l'ennemi a toujours un pouvoir sur lui s'il ne met pas en pratique la parole de Dieu. Mino sy matoky afa ny olona tonga eto ampakatò tenin'Andriamanitra. J'ai la foi que ceux qui sont ici vont mettre en pratique la parole de Dieu. Noho izany ampandresy anao Andriamanitra. Alors Dieu va te donner la victoire. Alléluia. Alléluia. Ampandresy anao Andriamanitra. Dieu va te donner la victoire. Alléluia. Alléluia. Dao ary sika amin'izao fotoana izao hoe hivavaka. Nous allons maintenant prier. Vavaka isika. Nous allons Iansoanso an'ilay Andriamanitra hivavasika. Hitondra ihany koa ny mahavesatra izay fantatrao fa mety mbola mamatotra ny fiainanao androany. Ho teo anatrehan'Andriamanitra izany fa izy no hiadiny adinao. Nous allons invoquer Dieu et présenter à Dieu tout ce qui est lourd dans ta vie et Dieu va combattre ton combat. Andao anandrapeo sika iansoanso ny anaran'ilay Andriamanitra hivavatsika. Levons nos voix pour appeler le Dieu que nous adorons. Samy mivavaka tompoko. Andao ary sika hivavaka. Prions tous. Raha ny amaro sika dia tokony mbola misy feo miakatra amboniny zandry.
Comme nous sommes très nombreux, nous devons tous élever la voix. Raha eo ianao mahita ny etaetapony tsirairay avy eto amin'ity toerana ity. Père, tu vois la soif de chacun dans cet endroit. Matoky hafana masina fa sy diso amin'izay teny nampitondranao teto amin'ity toerana ity aho. J'ai foi, Saint-Esprit, que tu agis dans la personne. Fa izay miansoanso ny anaranao dia ahita fahasarana sy famonjena. Et ceux qui invoquent ton nom verront ta gloire et la victoire. Izay samy manandrapeo eo anatrehanao Andriamanitra dia hita ny tananao miasa. Ceux qui osent invoquer ton nom, Seigneur, verront ta main agir. Tompo sy miafina aminao ny anatin'ny tokantrano misy azy tsirairay avy. Seigneur, tu vois tout ce qui se trouve dans nos familles. Ianao mahalala ny ady sy ny olana misy eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Tu connais les combats qu'il y a dans la vie de chacun. Mijoro eto amin'ity toerana ity aho, misy olo vava ny tsirairay avy ndray. Je suis debout devant toi pour intercéder en faveur de chacun. Ny azoko antoka dia fotoana maliana ho vavaka ny olona mino izao. C'est assuré que tu vas répondre à ceux qui ont la foi. Fotoana mangino ny tokantranony tsirairay avy izao. C'est le moment où tu vas visiter la famille de chacun. Fotoana anasitranana ny aretin'ny marary izao. C'est le moment où tu vas guérir les maladies. Fotoana mahana ny olana miaina ao anatin'ny olana izao. C'est le moment où tu vas résoudre les problèmes. Jesosy eo mangatak'izay okizay ny ranomasina io havana io. Jésus, nous invoquons ton nom. Jesosy eo mangatak'izay okizay ny adinay. Jésus, nous te demandons que notre combat Ianao ilay s'arrête. mampandresy anay tompoany eto amin'ity toerana ity. C'est toi qui nous donnes la victoire dans ce lieu. Ianao ilay mamany olana misy eo amin'ny fiainanay tompoany eto amin'ity toerana ity. C'est toi qui résous nos problèmes, Oh, Seigneur. dans ce raisinay ny lieu. valimbavaka avy aminao Jesosy. Nous recevons la réponse à nos Raisinay prières. indray Jésus. fanasitranana avy aminao Jesosy. Nous recevons la guérison qui vient de toi, Herinandro ny Jésus. fandresena io diavina io. Nous recevons la réponse à nos prières. Herinandro ny valimbavaka io diavina io. C'est une semaine où nous recevons la réponse à nos prières. Akon'izao asoaso asandratra izao tompo dia andray valimbavaka izay. Parce que nous invoquons ton nom, Seigneur, nous recevons la réponse à nos Misaotra prières. fanahy-masina fa mihainy vavaka ianao. Merci, Saint-Esprit, parce que tu écoutes nos Misaotra prières. Jesosy eo fa mihainy vavaka ianao. Merci, Jésus, car tu écoutes nos prières. Misaotra noho ny amin'ny fanafahana avy aminao. Merci pour la Amin'ny victoire anaran'i que tu nous Jesosy. donnes. Au nom de Jésus. Dao isika ity tanàna mafy amin'ny fideransika nanto. Acclamons fort pour le Seigneur. Alléluia. Ndao tsika hitsangana mbola ito hanandratra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira fiderana Jehova ô terenay ianao. Ndao tsika ity hatananao an'ny tompo aloha mentsika voninahitra Jesosy amin'ny alalan'ny te hatananao mafy Jehova ô terenay ianao. Jehova ô terenay ianao, ankalazaina ny anaranao, izao rehetra izao mananjanao, faranay ho mandraky izay, faranay ho mandraky. Jehova ô terenay ianao. Jehova ô terenay ianao, ankalazaina ny anaranao, izao rehetra izao mananjanao, Faranay ho mandraky izay. faranay ho mandraky.
Ave Fittissima Marina, Isaure Zombie Soldana, Varana Umanja Giza, Varana Umanja. Jehovah Terena Yana, Jehovah Terena Yana, Hansala Sana Yana No, Isaure Zomana, Varana, Varana Umanja Giza, Varana. Jehovah Terena Yana, Jehovah Terena Yana, Hansala Sana Yana No, Isaure Zomana, Varana Yana, Varana Umanja, Varana, Varana Umanja, Varana, Varana Umanja Giza, Varana Umanja Giza. dia samiary makatoerany avototsika rehetra dia isoratsean'Andriamanitra ny fotoam-pivavahana izay nitondran'Andriamanitra antsika tamin'ity androandroany ety. Mino aho fa raha niaino tsara ny hafatra nentina teo ianao ka mandray an'ilay hafatra amin'ny finoana dia araka ireny mihitsy no ataon'Andriamanitra amintsika, satria ny Andriamanitsika tsy hamelantsika ho rery zany mihitsy izy e. Mafy ny ady fa ianao ho avahana, ianao izay manao amen ho avahana, ho anao izay teka mafy ho avahany, ho tanteraka amintsika rehetra nezany e. Halleluja! Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra.